Mijoro hatrany amin'ny asa sosialy izay tanterahany Rotary Club Ivandry manomboka tamin'ity androany ity anao hetsika karazana fitadiavam-bola izy ireo natao hanohizana izay asa sosialy efa nafatarana ny fikambanana izay tato-baovao. Nanomboka androany ny hetsika fanangonam-bola atao ny Rotary Club Ivandry. Fifaninanana lalao tenisy tetsy amin'ny tennis country club ilafy no entina nanomboana izany. Maro ny tetika asa vinavinain'ny Rotary Club Ivandry ho tontosaina amin'izao taom-piasana vaovao izao. Ao ohatra ny fananganana toerana anankiray andraisana ireo ankizy sahirana. Eo ihany koa ny hetsika fitsaboana nify izay arahana amin'ny mpitsabo avy atsy amin'ny nosy rahavavy La Réunion sy ny maro hafa ihany koa. Tournoi na tennis karakarain'ny Rotary Ivandry ity moa zany dia tournoi karakarain'ny président Dimitri Misy président 2016-2017 dia vola azo amin'ity tournoi ity zany anaovana asa soatra mahazatra eny dia anao construction na centre manasoa zay atsoatsy toerana zany budget ilainy amin'ny zany 120 millions d'ariary ohatran'ny centre de santé zany izy fa maimam-poana ny fitsaboanao anatiny dia mahazaka ankizy eo amin'ny 100 isan'andro eo zany. Raha ny androany nasena teny dia mpandray anjara dimy amby efapolo teo no tonga namaly ny antso tamin'ity fifaninanana tenisy ity tetsy ilafy. Aharitra 2 andro androany sy rapitsy moa ny hetsika.